fotoan'izao. Araka ny fanambara tamintsika teo moa dia manana anivony koa ny anivon'ny zanak'avaratra amin'ny famahana ny olana ara-politika eto amintsika amin'izao fotoana izao. Araka ny anambaran'izy ireo ny mpitarika azy moa Andriamatoa Papasolet dia tokony hifamela heloka ny samy malagasy araka ny resadresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety io ariva io tetsy amin'ny 67 hekitara orantsika ny Tatitry Bertrand Ranaivo Manana. Ny firosolon'ny fitondrana dia tezamita amin'ny fanaovana ny famelan-keloka no sosokevitra aroson'ny Papasolet filohan'ny zanak'avaratra fa vahaolana mamaha ny krizy. Ny fikambanan'ny zanak'avaratra dia manolotra sosokevitra ahafatsika miala amin'izao krizy izao dia tsy misy afa-tsy ny famelan-keloka ihany. Famelan-keloka ho an'ireo victime nanomboka tamin'ny 72 tamin'ny 91-92 tamin'ny 2002 ka hatrany aty amin'ny 2009. Ino moa ny antony fikambanana zanak'avaratra manolotra izay sosokevitra amin'ny famelan-keloka izay? Satria mba tsy hiseny valifaty politika ifandimby eto Madagasikara. Satria tamin'ireny fihetseham-bahoaka ireny maro ny very fananana, maro ny very asa, maro ny roa samy fahafatesana, maro ny tondra taketra. Raha tsy misy ny famelan-keloka ary tsy misy ny maharatsy ny famelan-keloka na misoratra masina iny, tsy misy milaza ao fa fahotana ny manao famelan-keloka. Fa atsika anatin'ny fitondrana tetezamita tokony sahy anao dingana lehibe anao zany famelan-keloka zany mba ho modely eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Satria io famelan-keloka io ahafahantsika miditra ny tetezamita iarahan-tantana mba tsy hisy mikantra aman-trano. Ny fitiavan-tena sy ny fitsaram-belatsia, ny fanavakavahana ara-piaviana zany na fanavakavahana ara-politika zany na koa fanavakavahana ara-piratsana. Atsika moa tsy afaka misaraka amin'ny fianakaviana iraisam-pirenena fa antsika samy malagasy no mifandamina manao izany signature zany tsy misy maharatsy an'izany satria lalana tokony ho izahay ny fandeferana, famelan-keloka avoaka daholo ny gadra politika averina daholo ny tsoka-pirenena alohantsika hanao fiarahan-tantana amin'ity firenena iaraha-manana ity mba tsy hisy ny valifaty politika. Ninona natao ho izy rehefa tsy misy ny firaisan-kina ny samy malagasy dia zava-poana ihany izany. Izay ny mikasika niny ambara amintsika ihany koa moa fa dia mbola eo mpanomanana sy ampandrindrana ny sary sy ny feo mikasika ny fanamarana ny fikambanana sy antoko valo izay natao tetsy amin'ny lapana nosikely ny mpanao gazety ny televiziona malagasy ka orantsika avy hatrany rehefa vita izay fandrindrana ny sary sy feo izay. Fa amin'ity herinandro ity dia resaka kosa ny mikasika ny tsy anasa isika eto amin'ny televiziona malagasy fanadihadiana izay hoentiny namana Ivonjy Joselin amintsika amin'ny ny ajarazafin'ny mpiasa ny fiatraikany ny krizy politika teo amin'ireo orinasa afakaba izay niteraka fitombon'ny tsy anasa teto Madagasikara. Ndia ro arantsika avy hatrany ny mikasika izay fanadihadiana izay. Olona tsy manana fototr'asa ara-dalàna eo anivon'ny fiarahamonina sy tsy mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ho an'ny firenena malagasy na olona mandehandeha tsy manan-katao no ahafantarana ny olona iray tsy anasa. Olona miasa eo anivon'ny orinasa afakaba na zona Frantsa ny kantona very asa no tsy anasa amin'izao fotoana izao. Nefa narivo ny karazan'asa misy eto Madagasikara, na io famoronana asa ho an'ny tena, na io miasa eo anivon'ny orinasa afakaba toy ny zona Frantsa, na io asa-panjakana, na io asan-trano sy ny sisa. Tsy vitan'izany fa betsaka foibe fampifanaraka asa nisy ny fandraisana an-tanana nataon'ny fanjakana amin'ny fandefasana ny teratany malagasy ny asa amin'ny orinasa afakaba any ivelany vokatry ny fiara-miasa amin'ny orinasa sy ny ministera voakasika an'io asa io. Dimy hetsy iray tapitrisa ny olona tsy anasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Antsasa-manila ny tsy anasa io no very asa amin'ny orinasa zona Frantsa miteraka fatiantoka ara-toekarena eto amintsika izany. Matetika dia mpivady daholo maro anisa tao anatin'izany orinasa tsy afakaba izany dia amin'izao fotoana izao miaraka tsy miasa izy roa dia na ny trano fonena na ny trano hipetrahany ary dia tsisy tsony amin'izao fotoana izao ary ny ankabeazany ary dia lasa mipetraka eny amin'ny sisin-dalana manao 4 mihitsy, lasa niteraka zavatra maro dia tafiditra ao anatin'izany
ny insécurité zany hoe tsy filaminana tafiditra ao anatin'izany ny fivarotantena ny vehivavy malagasy, tafiditra ao anatin'izany ny ino moa fivarotana amoron-dalana, zany hoe le informel rehetrarehetra, izany rehetra izany zany dia miteraka fampitehana ho an'ny vahoaka malagasy. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana mahifo amin'izao fotoana izao mba hijery fotony, hijery akaiky izany olana misy izany. Fivangongon'ny vahoaka eto an-drenivohitra tsy midina eny ambanivohitra miasa fa te hiasa amin'ny orinasa Fakaba no tena fosotra mahabe ny tsy hanasa amin'izao fotoana izao. Nefa betsaka ny teknisianina mpampiofana mikasika ny fampandrosoana eny ambanivohitra toy ny fambolena, fiompiana jony sy ny sisa. Manakambara ny mpandraraha iray mikasika ny olona tsy hanasa. Ny tombontsika raha ohatra ny tenako moa avy any Asia, raha ohatra par rapport ny zava-misy any Asia amin'izao fotoana izao, izay tsy manana ny antsoina hoe main d'œuvre amin'izao fotoana izao fa voatery manafatra. Nefa itsika eto ny majorité ny population dia tanora daholo ary manana ny hoaviny izy raha eo amin'ny hoafin'ny rano tokony izy. Anjara toeran'ny tsy hanasa eo anivon'ny firenena malagasy no arahintsika rapitso. Fa saika mahaliana ny olona hatrany ny mijery mivantana ny tany ireo